Dia ampifaliana trano no iarabana ny mpiray tanindrazana rehetra na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina any. Faly indray ny ekipa rehetra amin'izao fotoan'izao tafaraka aminao ary faly manasa anao zahay hiaraka vetivety hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Naiza naiza misy anao amin'izao fotoan'izao dia raiso ny arahaba tsy lany amamina omba hampiraritsoa atolotry ny ekipanao amin'izao fotoan'izao. Makasitraka indrindra tsy mahafoy ny fiarahana. Ty le fotoana iarahan'ny malagasy rehetra hifampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mino zahay fa efa tsindrin-daona ianao mino zahay fa faly ianao hiaraka amin'ny malagasy mpiray tanindrazana aminao indray ary indrindra fa ao anatin'izao fandaharana izao dia ny fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy miova ny firaritsoa fa ny ahazahoan'ny tsirairay avy ny herin'Andriamanitra. Mirary zay mba tsy hisy ala-maina ary efa fomba fanaontsika eto ny hoe tsy manaiky mihitsy ny ala-maina fa samy handray ny herin'Andriamanitra hoentina mihazakazaka. Ny Baiboly dia milaza fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ndao mbola hifampitatana, ndao mbola hifandray tanana, ndao hiara hiazakazaka fa efa akaika ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika fa tena tadiavo mihitsy. Proof zao naiza naiza misy amin'ny malagasy eto amin'ity zao tontolo zao ty dia tena tadiavo ny tompo mihitsy amin'ny alalan'izao fandaharan'izao. Jesosy mbola tsy mitsahatra miasa mitady ny very. Misaotra ny tompontsika fa nomeny tombonandro indray. Misaotra ny tompontsika fa novoriana eto mba hianatra ny teniny, ahatonga antsika hibebaka indray, ahatonga antsika andiny tena indray, samy anontany tena hoe efa voasoratra any an-danitra marina ve ny anaran'ny tsirairay avy. Amin'izao akatoko ny faraparan'ny taona izao dia tokony hitombo zany etaeta amin'ny fandinihan-teny zany, satria firy zay tenin'Andriamanitra efa nianarantsika izay, firy zay fotoana efa nilanitsika teto izay, aiza zao amin'izao fotoana izao. Ka ndao mihitsy tsika hisaotra ny tompo mihitsy aloha satria matoa mbola misy zao dia mbola misy zavatra tsy ara-dalàna amin'ny fiainantsika. Mbola tian'ny tompontsika hanantona azy bebe kokoa, tsy hisalasala intsony fa hanana finoana tsara mihoatra noho ny volamena. Zany zavatra tadiavin'ny tompo zany rehefa ho avy izy mbola hahita finoana ve ety ambonin'ny tany. Ka manasa anao ary amin'izao fotoana izao, ndao hiaraka hisaotra ny tompo. Misaotra tompo fa tsy navelanao hiala-maina izay androany fa mbola nomenao teny velona sy miasa, reo teny fampanantenana be da be miatra isan'andro san'andro tanteraka amin'ny fiainanay. Misaotra anao zahay. Tera sy laza sy ny voninahitra ho anao rery mandrakizay manjaka aminay ry mpanjaka amin'ny mpanjaka anao zahay. Raha mbola nisy olona tsy nahatanteraka ny fisaorana tamin'ity androany ity dao anararoatra hisaotra ny tompo fa tsara izy. Izao fandaharana izao dia hitarika ny olona anankiray angetaeta ny lanitra. Raha misy olona amin'izao fotoana izao mbola misalasala, raha mbola misy olona amin'izao fotoana izao mbola tsy tena hitany tsara mihitsy zany hoe inona no antony hivavahana, dia izao fandaharana izao amolavola ny malagasy mba angetaeta ny ho any an-danitra. Mila manana an'izany etaeta ny ho any an-danitra zany ny malagasy. Be da be ny fampianarana efa narahantsika, be da be ny fampianarana na tsy izao ihany ary fa efa hitanao tamin'izay rehetra nalehanao tany, tanjona raha mbola kristianina ihany dia no any an-danitra. Raha misy fampianarana tsy mahatonga ny kristianina anankiray angetaeta ny lanitra dia mila mamerina mamaky Baiboly tsara zany kristianina zany, satria ny tanjon'ny kristianina rehetra ny fanantenana velona dia ilay Jesosy manjaka mandrakizay ka raha tsy mitodika makany amin'izany ny toe-panahin'ny kristianina anankiray dia sady mila mandinika ny fampianarana izy no mila mandiny tena. Ny problème nefa dia izao, so dia tsy hanana fotoana be andinihana an'izany, so dia ho tara loatra dia tonga ty ny fandaharana indray amin'izao fotoana izao amerina ny malagasy amin'ny fahamarinana dia ny fanantenana velona an' Jesosy izay velona mandrakizay. Dinio tsara ny zavatra henona amin'izao fotoana izao.
dinio tsara ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Fa tokony ampisy etaeta ny tsirairay avy ny hikatsaka ny fanjakan'ny lanitra. Andaontsika ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'ny Tompo mba hisy ny fanatrehany. Jesosy misaotra betsaka noho ny izao androany izao. Ndreto indray ny vahoaka malagasy hianatra ny teninao. Mangataka ny fanatrehanao zahay satria efa fantatray tsy havita na inona eto zahay. Hiala maina eto zahay raha ohatra tsy misy ny fanatrehanao. Tompo, ety am-boalohany dia mangataka izahay ny fanatrehanao. Arotsay aminay ny fanahinao masina, fenoa ny herinao ny tsirairay avy mba ho voaharo mandritra n'izao fotoana ianarana izao. Fenoa ny fanahinao masina ny tsirairay avy mba hitarika, ampiaiky fa mila mibebaka, fampanota. Tompo, mamindrafo aminay. Mamelà ny elokay. Anatona ny teninao zahay, omeo fo madio zahay, omeo fo vaovao zahay, omeo fanahy vaovao zahay. Jesosy eo manatrehanay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ndreto ny malagasy, ndreto zahay andihy ny tena, ampio izahay bebaka, ndreto zahay andeha hialoka eo ambanin'ny elatra ao ny misy ny famonjena. Tompo, mila famonjena zahay, mila fanafahana zahay. Reto ny malagasy anatona anao, atao volom-baovao zay Tompo, tahio ny teninao mba hiasa amin'ny tsirairay avy mba tsy hisy hiala maina eto fa ho feno ny herinao andehanana indray mandeha mihazakazaka. Misaotra betsaka fa efa tsapanay izany. Misaotra betsaka fa hitanay ny voninahitra ao. Misaotra betsaka nampahiratra ny maso. Misaotra betsaka nanome fahazavantsaina. Tompo, na inona situation'ny malagasy amin'izao fotoana izao, izay mahatoky ny famanginao. Mankasitraka indrindra. Misaotra betsaka. Dera sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotra ianao. Amin'ny anaranao nangatanay an'izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Ny fampianarana rehetra amin'izao faraparan'ny taona izao dia anao famintinana tsika momba n'izay zavatra nianarantsika nandritry ny izay fotoana ela be niarahana izay. Ametra-panontaniantsika hoe nitondra inona teo amin'ny fiainantsika ny fanarahana izao fandaharana izao. Ny rehetra dia tsy mitovy ny degré ampanahany. Fa na olona voaingana, na n'olo tena ho an'ny Tompo na efa tranay ny antim-panahy dia ny zavatra tsy maintsy iraisana dia ny fahandresen-dahatra fa efa andro farany izao. Androany aritsika dia amitina an'izany hoe mikasika ny andro farany izany. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia niseo Jaona mpanao batisa nitory-teny tany an'efitra Jodia ka nanao hoe mibebay anareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. 10. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo tsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Tenin'Andriamanitra hoentintsika hitariana ny famintinana mikasika an'izany andro farany izany ty tenin'Andriamanitra lovakiana teo ity. Manasanao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Oka, tsy ohatran'ny rehefa veo intsony, tsy ohatran'ny rapitso intsony, tsy ohatran'ny rafaka pitso intsony, tsy ohatran'ny taona manaraka intsony ny fahatsapany malagasy rehetra fa andro farany izao. Efa 2 taona lasa zay no nitoriany Jaona mpanao batisa an'ity teny ity hoe mibebay anareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tamin'izany andro izany dia fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Eo amin'ny 10 dia milaza izy hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Reo teny anankiroa reo dia ny hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky dia mampibaribary fa andro farany izao. Raha tamin'izany andro izany nefa notoriana nasaina ny bebaka ny olona dia reo nino tsy nanontany intsony hoe mbola hisy an'izany 2021 2022 izany ve any Heritiana any. Fa tamin'izany andro izany dia ny olona nino dia efa nibebaka, dia efa natao batisa nino ny amin'ny mahakaiky ny fanjakan'ny lanitra, ary nino fa efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky. Ny sarin'ny hazo sy ny famaky dia itsika izay tsy mamoa voatsara ozy ny tenin'Andriamanitra dia ho kapaina dia ho atsipy any anaty afo. Tamin'izany andro izany dia nisy ny nino? Tamin'izany andro izany
de nisy ny tsinino. Ndao raisintsika tompontsoa lehibe zany, fa itsika taranaka ty aoriana de mino an'izany satria tena ao anatiny tsika zao, tena ao anatin'ny andro farany tsika zao. Raha amin'ny fisainantsika olombelona de tena lavitra zany 2 taona zany. Fa maninona ny tam'izany andro zany? Tsy nametraka question ny olona, fa tonga de nino de natao batisa. Fa maninona tsika taranaka ty aoriana efa mena tombon'andro indray androany de mbola isalasala. Zany ny tenenako aminao androany hoe aza vela ho rehefa aveo intsony, aza vela ho rapitso intsony, aza vela ho tratran'ny taona manaraka intsony ndao tsika androany ino tsy misy atakanjo fa efa andro farany zao. Ilain'ny kristianina zany fahatsapana ny andro farany zany. Na voangana izy vao nafantatra an' Jesosy, na fa ela teo amin'ny fanimpony izy. Mbola misy malagasy ve misalasala? Mbola misy malagasy jamba ve am'izao fotoana zao? Tsy mahita fa efa andro farany zao. So de tsy anam-potoana intsony andeha hibebahana, so de tsy anam-potoana intsony andeha hitadiavana ny tompo. Fa androany mbola manenjika atsika eran'izao tontolo zao ny tenin'Andriamanitra. Tena misaotra ny tompo mihitsy tsika fa manenjika ny tenin'Andriamanitra. Tsy avelany fotsiny hoe teto Madagasikara fa naiza naiza de iny ny tenin'Andriamanitra manenjika atsika na aiza na aiza. Ndao hisaotra ny tompo noho ny am'izany. Ndao tsy avela hiotran'ny androany intsony zany fahatsapany zany, fa tena andiny tena tanteraka tsika angataka ny tompo ampahiratra ny masontsika. Fa raha izao mbola misy malagasy tsy mahatsapa fa andro farany zao de ho sarotra am'izany olona zany ny ahatsapa ao arindrina kely ao hoe andro farany zao. Misy famantarana karazany anankiroa de ny toe-java-misy sy ny toetran'ny olona etin'ny Baiboly mba hamantaran'ny olona ny fiavian'i Jesosy. Ovakitsika ao amin'ny Matthieu 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nipetraka teo an-tendrombohitra Oliva izy de nanantona azy anontany ny mpianatra ka nanao hoe lazao aminay raha oviana no hitranga zany zavatra zany ary inona no famantarana ny fiavianao sy ny fataperan'izao tontolo zao. 7. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe mitandrema mba tsy hisy olona hamitaka anareo satria maro no avy amin'ny anarako anao hoe izao no Kristy ka hamitaka ny maro. Ary andre ady sy filazana ady anareo mitandrema mba tsy hitebiteby anareo fa tsy maintsy ho tonga izany zavatra izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa ny firenena hitsangana hamely firenena ary ny fanjakana hitsangana hamely fanjakana ary hisy mosary sy arety mandringana sy horohorontany amin'ny toerana samihafa. Izany rehetra zany no fiandohan'ny fahoriana. Ary de atolony ho amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonony ary ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Izay ny famantarana no tenenin'i Jesosy mikasika ny zavatra hitranga. Manasa anao andinika an'izany tenin'Andriamanitra zany sy hijery an'izany fahamarinana zany am'izao fiainantsika zao. Jereo tsara reo zavatra hitranga ireo. Mbola tsy naheno mihitsy ve ianao olona milaza fa izy no Kristy? Mbola tsy nahita Kristy sandoka ve ianao? Mbola tsy nandre ady sy filazana ady ve ianao? Mbola tsy nahita gera ve ianao? Profo tsy afaka ialana zao arety mandringana zao. Akoatra ny ady de isy mosary sy arety mandringana sy horohorontany. Zany rehetrarehetra zany de efa voaporofo daholy. Tsisy olona afaka ny mandahy fa mbola tsy mahita an'izany. Ny problème de na mahita ary ny olona rehefa tsy ino izy de tsy mino ny tenin'Andriamanitra izy. Zao arety mandringana mahazo an'izao tontolo izao ty Covid-19 ty sy reo variant hoentiny. Mila mitandrina fa raha ny olona anankiray ny tsy nino an'iny Covid-19 iny ny coronavirus de ho sarotsarotra amin'ny olona sasany, de ho sarotsarotra aminy ny ino reo variant hoentiny. Raha mandinika tsara ianao de ny olona tsy miraraha an'izany tsony fa ny verenana amin'ny fiainana andavanandro ny mahamay ny olona. Firy ny olona nanova fiainana tao anatin'iny arety mandringana iny. Firy ny olona manova fiainana rehefa iaran'ny ady, rehefa miady ny fireneny. Firy ny olona nikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa maheno ady sy filazana ady. Firy ny olona nanova ny fiainany tady an'Andriamanitra
rehefa tonga ny horohorontany sy ny famine, ny zavatra mahamahin'ny olona, dia ahoana no ahitana solution an'izany. Dia tonga ny tenin'Andriamanitra mampitandrina ny malagasy rehetra fa androany ireo famantarana rehetra ireo efa tanteraka milaza amintsika androany fa andro farany zao. Ny famantarana manaraka dia ny toetran'ny olona. Mbola ao Matio ihany 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia ho tafitohina maro ka hifamadika sy hifankahala, ary mpaminany sandoka maro no hitsangana ka mitaka ny maro. Ary satria hitombo ny eloka dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Dinio tsara izany tenin'Andriamanitra any, hifamadika sy hifankahala hozy ny maro. Izy mpaminany sandoka hitsangana ka mitaka ny maro, satria hitombo ny eloka dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro. Mbola mila tadiavina ve zany? Mbola mila porofona ve zany? Fiainantsika isan'andro san'andro, naiza naiza, hatrao atokantrano, hatrany amin'ny ale rehetra, zany mifamadika sy mifankahaly zany. Be da be ny mpaminany sandoka efa mitsangana amin'izao fotoana izao. Tsy mila tadiavina intsony zany, eny amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Miamangatsika amin'ny fitiavan'ny maro, zavatra efa iainana andavanandro zany. Voaporofo zany fa na ny toe-java misy na ny toetran'ny olona dia manambara fa andro farany zao. Izao toriteny farany taona zao dia mamintina ny zavatra ny anarantsika rehetra tamin'ity taona ity. Tokony ny kristianina manaiky mianatra ny tenin'Andriamanitra, manana faniriana, etaeta, mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia tokony hanana fahatsapana fa andro farany zao. Rehefa manana fahatsapana fa andro farany zao ny olona anankiray dia atonga azy andiny teny zany isan'andro san'andro, tsy amin'ny mahavetivety ny fanimpona izay nataony, tsy amin'ny fahaelany fanimpona izay nataony, fa isan'andro san'andro dia andiny tena, ka atonga ny olona anankiray hibebaka. Dia ho tonga amin'ny fankatoavana ny toriteny nataony Jaona Mpanobatiso hoe mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zany toe-panahy tokony ananan'ny malagasy amin'izao fotoana izao, mibebaka amin'ny ratsy natao. Ka raha ohatra olona tsy manana fahatsapana fa andro farany zao, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky ozy ny tenin'Andriamanitra, mahatonga sainy zany, mampatahotra zany noho ny amin'ny toetra ananan'ny kristianina amin'izao fotoana izao, noho ny toetra ananan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ka tonga ny tenin'Andriamanitra mbola misy zavatra tsy ara-dalàna, matoa mbola miverimberina foana izao tenin'Andriamanitra izao. Impiritsika nefa nianatra n'izany hoe andro farany zao, impiry no notenenina sy notoriana zany, fa maninona mbola tonga indray izy androany? Mbola misy zavatra tian'ny tompo ahitsy ny fiainantsika. Ndao tsy avela idila amin'ity androany ity tsony zany fahatsapantsika zany, fa ao anatin'izao fandaharana izao dia anaiky ny malagasy rehetra fa andro farany zao, ary atonga andiny tena sy hibebaka hiala amin'ny fahotana. Mbola ao amin'ny boky Matio ihany 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa amin'izany andro zany, ilay andro alohan'ny havian'i Jesosy io, dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohan'izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. 2:20. Ary raha tsy efa nahafoezana izany andro zany, dia tsy nisy nofo hovonjena, fa noho ny olom-bovontsy dia ho afoezina izany andro izany. 2:30. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjery ny lanitra aza afa-tsy ny iraiko ihany. 2:40. Noho izany mivonona ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Reo andinin'ireo indray dia milaza fa tsy misy mahafantatra ny havian'i Jesosy. Ndao tsy hametraka an'izany fanontaniana izany akory hoe roviana ihany. Fanontaniana fandrika, fakapanahy ho an'ny kristianina, izany hoe roviana ihany. Tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy misy mahafantatra na dia ny anjelin'ny lanitra aza afa-tsy ny raiko ihany. Andriamanitra ihany ny mahafantatra ny fiverenan'i Jesosy akan'ireo izay maharitra hatramin'ny farany, fa tsy misy na iza afaka mahafantatra an'izany. Tao hisaotra ny tompo fa famindrapon'Andriamanitra ny mbola tsy hitenenan'Andriamanitra hoe ndana amin'izay ianao Jesosy mandeha
miverina maka an'ireo izay maharitra hatramin'ny farany. Famitrapon'Andriamanitra anie zao fitiavany antsika zao satria tsika mbola tia mibebaka. Fitiavan'Andriamanitra lehibe zao amorin'ny malagasy na de samy any amin'ny lavitra be an'izao aza mba hibebaka hiala amin'ny ratsy fanao. Fa efa vonona, efa miatrana, miandro topo fotsiny ny Jesosy de ho avy izy. Inona zany ny atao? Mivonona ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny olona afaka mivonona tsy matoritory de ny olona manana fahatsapana fa efa andro farany zao. Ny olona manana fahatsapana fa andro farany zao tena efa mandindona azy, tena efa tsapa mihitsy fa efa ho avy Jesosy. Zany olona zany no afaka mandiny tena amin'izao fotoana zao. Raha olona mbola variana eto amin'ity zao tontolo zao ty, manaiky mifitaka ty zao tontolo zao ty fa mahafinaritra sy mamirapiratra eto. Tsy hanana fahatsapana mihitsy ary tsy handeha hibebaka mihitsy. Zany no mahatonga ny tenin'Andriamanitra androany manasa ny malagasy indray. Aza atao mampiova ny fahatsapana ho intsony na inona zavatra mitranga aminao ao aorianan'izao. Fa mahatsapa ianao androany fa andro farany zao. Na iza mifanena aminao, na inona mitranga eo amin'ny fiainanao, aza vela isikasikasika intsony zany. Fa andro farany zao. Zany no mahatonga ny olona tsy mibebaka satria tsy manana fahatsapana izy. Fa ianao mpianatry ny Tompo, manaiky ny hiaraka hianatra eto foana tsika, nanokana ny fonao sy ny fiainanao ho fenona ny herin'Andriamanitra, ho fenona ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Aza manaiky tsony ianao apartiran'izao isy ampiozongozina ny fononao Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay. Ndao hibebaka fa zany fibebahany zany no atateraka ny fahavononana. Tsisy olona vonivonina foana amin'izao fa olona avy nibebaka zany atao hoe olona vonina zany. Ndao petraka eo pelantanan'ny Tompo zao teny zao sao de alainy devoly. Jesosy misaotra betsaka mampiomana anay, misaotra betsaka no re famantarana, misaotra betsaka mamerina n'izany foana. Tompo, mbola betsaka amin'ny malagasy mbola varimbariana, misaotra betsaka noho ny amin'ity teninao tamin'ity androany ity. Misaotra betsaka fa nampisy fahatsapana ho anay fa tena andro farany marina zao ka hahatonga malagasy rehetra tsy hatoritory intsony, hahatonga malagasy rehetra andiny tena manomboka amin'ity androany ity ary bebaka amin'ny fahotana nataon'ny tsirairay avy. Tompo mamindrafo aminay amin'izao fotoana izao. Fenony fanahinao masina izay hampiaiky fahotana, fenony herinao izay andehananay mibebaka marina, tsy mibebaka fahazarana fotsiny fa tena hibebaka marina satria efa eo ampototry ny hazo ny famaky. Tompo, vonjeo ny malagasy mba hamovo tsara, mba tsy hisy ho atsipy any anatin'ny afo. Mamindrafo aminay fa tsy mahavonjy teny zay. Mamindrafo aminay fa matetika mbola matoritory sy varindrina amin'ity zao tontolo zao ty. Androany nomenao ny teny, anananay fahatsapana fa efa andro farany zao. Misaotra betsaka. Misaotra betsaka namangy ny malagasy any lavitra rehetra any. Misaotra betsaka niaraka taminay tamin'ity androany ity. Dera sy laza sy voninahitra mandrakizay no atolotra ianao. Tompo, tsy fantatray no avinay rehefa aveo fa apetraka eo aminao, apetraka eo an-tananao ny malagasy rehetra na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina. Tompo, vonjeo zahay. Tompo, raiso ny tananay, raiso ny vavaky ny tsirairay avy, raiso ny fifonana sy ny fibebahan'ny tsirairay avy. Misaotra ry mpanjaka amin'ny mpanjaka, dera sy laza mandrakizay no atolotra ianao. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Mankasitraka ny tsirairay avy tsy niova radio ianao ary mametraka ny mandra-piaony zahay fa manantena ny mbola hifankahita. Ndao anaiky fa efa andro farany zao ary efa ho avy Jesosy.